io ny fametrahana ny titre vert zay ao ahifotaka moa no anaovantsika an'izy io voalohany ary rapitso dia mbola andeha ho any koa ny tenako zay ametrahantsika 2000 familles amina 200 hectares 20 milliards ariary ny budget anaovana an'izy io na 5 millions de dollars io zany dia ho ataontsika fitaratra ary ny districta rehetra zay manana tany afaka anaovana an'io dia hodiniantsika ny ametrahana an'izy io misy trano atao an'ireo olona na fianakaviana ary misy ihany koa ny fiompiana na famomezana an'izy ireo ana biby fiompy zay afaka ompian'izy ireo raha afaka tonga dia dingananareo ane le biby fiompy any amin'ilay omby satria io moa zany tenenina hoe afaka mamboly ny système goutte à goutte dia atao an'izany na ny reo tsy taitaika dia idro zany misy an'ireo omby zay efa hitantsika moa fa raha toa ka eo amin'ny 50-57 kilo eo ny omby gasy io le menamena io zany dia mahatratra efa ny amin'ny 100 kilo lay race amélioré zay efa nataontsika fanandramana zany amin'izao tsika amin'ny teny zao dia eto zany dia tsy maninona fa aty atsimo efa mifampiresaka tamin'ny ministra sy ny tompon'andraikitra tao amin'ny fiarina ihany koa dia nataontsika misy izy ireny zany le semence no alaina eo amin'ny 100 000 eo zay ny hotantsika fa ataontsika mihoatra io atombotsika amin'ny 10 000 aloha dia ohatr'izao zany ny zavatra tanjona apetratsika ohatran'izao sary hitanareo zao tsika mila masa zay manana fijery goavana fijery lehibe dia ampitombotsika ny tanjona dia any amin'ny 100 000 no any zany ny semence ho afarana ary misy apahany amin'izy io dia ho afaratsika avion mihitsy avion ray manontolo zany mba tonga dia efa mba mitondra voka le olona dia ny sasany moa semence zany no apetraka amin'ireo omby vavy eto amin'ilay race amélioré dia ao anatin'izany misy ny industrialisation apetraka ihany koa